Tsara hasina daholo tsika rehetra ny atokantrano any dia tonga soa anatina zara hasina anankiray. Resaka fahaefatra izy ity momba ny andriambavilanitra. Dia satria araka ny fandaharana ho an'ny taona 2024 dia hoe ho ataontsika isaky ny faran'ny volana hitsahana ny zara hasina momba ny vehivavy andriambavilanitra, angovavy na lahy ianao na vavy no moheno azy ity dia tsy manilika satria hoe lehilahy dia resaka ho an'ny vehivavy tsy izay fa ao anatin'ny lehilahy dia misy angovo vavy ary misy angovo lahy ao dia tonga soa daholo ny isika rehetra ary ihany koa azahoan'ny lehilahy bebe kokoa ny hoe ay ohatran'izao ny vehivavy, ay zao kay le angovo vavy, ay zao kay le zavatra mitranga atao anatiko ato. Ndahoary hoe tanjaka sa fahalemena ny maha-vehivavy dia le resaka hoe fanaka malemy ny vehivavy io no resaka entiko satria be da be ny hevitra miafina ambadika io fiteny io. Za aloha tsy tena mahafantatra hoe inona marina moa no mampatonga ny malagasy miteny an'izay na dia te handalina zaho dia tsy hatreto aloha zany dia tena tsoriko hoe tsy manana fahalalana betsaka aho momba an'izay fa kosa ny fizarana entiko eto dia ahoana moa zany connecté na hoe mifandray amin'io angovo amin'io fiteny angovo hoe fanaka vehivavy io ary miezaka aho mahatsapa an'izay dia avy eo miezaka ihany koa satria izay ngamba mety mahampitsabo ny tenako ihany koa sy hoe mampatonga mizara mizara hasina hoe ohatra mampimebely hoe mizara hasina mizara zavatsoa hoe inona no azontsika atao ambadika ny fiteny fanaka malemy io tena hoe le fihevitra le hoe tsisy antony ny vehivavy tsisy valeurany mora simba mora simba zany ve ny vehivavy zany tokoa ve ho hitantsika eo fahalemena sa tanjaka tena hoe mila ampisafidianina ve hoe fahalemena sa tanjaka sa hoe le fahalemena fameno amin'le tanjaka zany rehetrarehetra zany dia izy ao anatin'izao resaka zao. Efa nanao teny fampidirana zay ny resaka voalohany tamin'ny volana janoary resaky ny andriambavilanitra voalohany fa vakio raha ohatra ka tianao fa misy teny fampidirana hoe nisy zavatra niainan'ny vehivavy tany aloha be tany ary noho isika ity vatantenantsika ity dia zavatry ny tany izy ity tiany natiorantsika akaiky antsika voalohany ny vatantena dia noho izy zavatry ny tany dia ny zavatra nitranga tany amin'ny fahagolan-tany tany mbola ao anatin'ny selantsika ao anatin'ny vatantenantsika anatin'ny mémoire na anatin'ny fitadidiana mémoire cellulaire ao anatin'izay izy io ary zay no mampatonga ny vehivavy ny akamaroan'ny vehivavy ankehitriny tsy samiseho misy tsy samiseho misy amin'ny sehatra isan-karazany dia na izy tsy samiseho na izy matahotra ary manarona tanteraka ny mahavehivavy azy na manarona ohatra hoe boriny ny volo fa tsy izay ihany fa manarona hoe zaranga andeha hanao ina moa andeha hanao body builder teo ho lasa body builder amin'izay tsy hita hoe malemy amin'izay tsy hita hoe vehivavy na hita hoe vehivavy fa mirehareo zany ny vehivavy bokon'ozatra ampatsiahivoko aloha satria lasa ny resako aoka tsy entintsika hitsarana ny olona zay hitantsika manao an'izay akory tsy hoentintsika ho any ivelany hijerentsika ny any ivelany izy io fa zay resaka atao dia izay ny ara-panahy hoe entintsika hankao anaty aiza ho aiza amin'izay resaka zay moa ve za miaina an'izay aiza ho aiza no hanoerako ny fihetsika na fisainana hanoerako an'io le hoe angovo vavy ao anatiko io na hanoerako an'le maha vehivavy raha ohatra ianao ka vehivavy
de zay le ataoko hoe betabe ny endrika isan-karazany isehony le hoe fanoherana an'izay hery vavy, angovo vavy izay, de lasa manao asa betsaka, tsy ankijanona, tsy makaina intsony, lasa tsy te hitomany intsony satria rehefa mitomany de malemy zay osa zay, sa hoe vehivavy no mitomany fa tsy ny lehilahy, zany rehetrarehetra zany nefany io loharanonaina nanome aina antsika io de nanisy ny ranomaso eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, noho izany natao hitomany ihany koa ny lehilahy. Fonosana kely vetivety, fonosana kely zay fampidirana hevitra kely hafa fa ndao toizantsika hoe noho io fanoherana ataotsika io de lasa nihetry ny tanjaky ny vehivavy, lasa nihetry ihany koa le angovo vavy, lasa nipiripirina izy tsy naka ny toerany intsony. De zay nefa amin'izao fotoana zao, ary zay ny antony anaovako an'ity fandarana ty amin'ity taona 2024 ty hoe miakatra hasina ny tany, na hoe miova dimension ny tany, efa misy horonan-tsary mitantara momba ny dimension ao miakatra hasina ny tany, de noho izay ilaina ny angovo lahy sy angovo vavy hitsangana ary hifameno, ohatra ny randrontsika anankiroa mifameno izy ireo ary miara-mizaka ny angovo omenantsika, satria rehefa miakatra angovo ny tany de misy angovo hafa avy any amin'ny mazava, avy amin'ny galaxy hafa na avy aiza izy io, avy any amin'ny mazava tonga eto, ary zay angovo zay tsy mahatsara atsika, nefa zay angovo zay ihany koa manentana atsika hiova, zay angovo zay ihany koa manentana atsika haka ary hanome toerana andreo angovo anankiroa, tsy tokony hifanohatra izy ireo fa tokony hifameno. De io angovo vavy io de latsaka nihetry ny toeran'izy io efa ela be aman-taonany de amin'izao fotoana ilaina izy io hahazo ny toerany, hahazo ny fahefana sahaza azy, tsy hoe hahazo fahefana de hoe handidindidiny manodidina, tsy izay le fahefana fa hoe hananany hisehony tanteraka no maha izy azy, hisehony ny atao hoe essence, tsy hoe essence lasantsy mandoro sanatria fa le hoe tena maha izy azy. De no reo fanoherana, reo fihetsika isan-karazany reo ihany koa de mihamarary ny fatimbolana, adray azafady mihamarary ny fitrangan'ny fatimbolana, ny fiainana ny fatimbolana eo amin'ny vehivavy. Betsaka ihany koa ny zavatra tsy mirindra ao anaty ao, mikorontana zay satria mihetry io angovo ao anatintsika io, de anisan'izay. De misy ihany koa ny vehivavy lasa mandray fanapahan-kevitra najanona noho ny ohatra hoe noho le aretina misy eo aminy, na hoe satria tsy te hiainan'izay fatimbolana zay izy de mihinana pilina mba hampijanona ny fatimbolana tsy handeha. De zay zavatra zay de manohitra ny natiorantsika, satria ny natiorantsika de ty vatana ty ho tamboalohany, de manohatra an'izay isika miala ary miataka tanteraka ny maha voajanahary atsika, de amin'izay fotoana zay vao mainka misy korontana hafa amina sehatra hafa ao anatin'ny vatantsika ao. Ny tsy fiainoantsika, ny tsy fanajantsika n'ilay angovo vavy ihany koa mampatonga azy hitrotra maninona ny vehivavy sasany itsika rehetra vehivavy aza angamba efa nisy tonga de mifamaly, mitrotra be, mipoaka ohatry ny volcan, satria tsy heno no le hoe io malefaka ao anatintsika io tsy heno intsony, de lasa mitrotra izy io hoe enoy rehefa miteny. De zay zavatra zay tsy ao anatintsika ihany, zay zavatra zay no mitranga fahitantsika ety ivelany, ary zay ihany koa no antony mampisy mampisy saritaka maneran-tany, fa tsy maneran-tany ihany fa ao anatin'ny ankohonantsika, ao amin'ny ankohonantsika, amin'ny manodidina antsika de efa misy sahady andreo
saritaka isan-karazan'ireo satria no ilay angofo tsy voahaja zay. De inona ary no tanjon'izao zara hasina androany izao? De ny ahatongavantsika tsirairay na lahy na vavy saina amin'izay hoe tokony hajaina nge lay efatra herinandro hiainana ny tsingerin'ny fadim-bolana na hoe cycle menstruel zay. Misy efatra herinandro, misy herinandro anankiray hiainantsika fahalemena, hiainan'ny vehivavy fahalemena izy io, ary anatin'ny fahalemena tanteraka marefo. Le marefo tiako lazaina de tsy hoe mora marary akory na tsy fantatro fa hoe midina tanteraka, midina, tsy hoe midina aiza izy io fa miditra tanteraka ao anatin'ny vatana, ao anatin'ny ty natiorantsika ty vatatena, ny angofo miditra izy io ary mangina ao anaty ao ary tsy manana angofo ampy ho an'ny any ivelany isika ary efa miaina an'izay fadim-bolana zay. De ao hitantsika fa amin'ny volana May, Jiona, Jolay, Aogositra de hitantaran'ireo efatra herinandro ireo aho inona no azo atao, inona ny iainana, ahoana ny tokony atao hiainana bebe kokoa an'izay fitsingerenan'ny fadim-bolana zay. De na ohatra aza efa ao anatin'ny menopause, efa mijanona izy io, de ny fadim-bolana ny raha mandeha de mbola misy foana io tsingerina io. Ary ho anao lehilahy na ohatra aza ianao tsy manana fadim-bolana de misy tsingerina ihany koa ao anatinao ao, fa izy io mety tsy ho isam-bolana ohatran'ny vehivavy izy io, fa misy tsingerina ao aminao ao. De ny fiainonao an'izay ihany koa de mampatonga anao hanana tanjaka bebe kokoa ary indrindrindrindra manome toerana an'izay angofo vavy, angofo malefaka ao anaty ao zay. De ny fiainonan'izay, ny fanajanan'izay manampy betsaka ary mampisy fandriam-pahalemana voalohany indrindra ao anatintsika ao, amin'ny natiorantsika aloha ary avy eo amin'ny natiora mitrangy ety ivelany. Miaina kokoa ary mahazo toerana kokoa le malefaka ao anaty ao, de zay ihany koa no mitondra fahalefahana, mitondra filaminana ho an'ny tany amamonina. De avy eo mety nahoana moa ary misandratra tokoa zay fanantenana zay hoe mety taonjato ao aoriana hiainan'izay fandriam-pahalemana zay isika eto amin'ity tany ity, fa tsy ady satria efa mahazo toerana ny verina naka ny toerany, naka ny fahefana ananany ny angofo vavy na lay mahavehivavy. De ny fiteny hoe fanaka malemy ary de tsy hoe malemy mora simba akory fa malefaka ka mila fanajana satria ary rehefa fanaka zay de zavatra sarobidy rehefa fanaka, manaingo ny tranontsika ny fanaka, manome haja ny tranontsika ny fanaka ary manome lanjany inona tizy teo, filaminana ihany koa ny fanaka. Noho izany sarobidy fa hoe malemy ve tsy malefaka izy io, eny malemy amin'ny eny malemy hoe mila fikoloana izy io, mila koloina, mila hajaina ihany koa izy io. De zay no hoe hery sa tanjaka, tsy misy hoe na izy io hery na izy io tanjaka fa sady hery izy io no adray fahalemena azafady hoe malemy sa fahalemena sa tanjaka izy io, de sady tsy fahalemena tanteraka ka hoe hitaraina mandritra ny ataona hoe za zareo vehivavy na hoe za zareo miaina angofo vavy betsaka aho de noho izany malemy tanteraka mandritra ny taona na hoe mandritra ny volana. Tsy izay akory izy io fa ny hananantsika le hoe misy fahalemena ao ary hanehoantsika le tanjaka ihany koa amin'ny fotoana tokony hanehoantsika azy io. Zay le fahalemena sy tanjaka, fahalemena sy tanjaka izy io, fa tsy hoe na fahalemena na tanjaka. Zay no azoko zaraina zareo de mirary soa ho anao sy ny ankohonanao enganeka tsy
misy ingany ka tsy adino zay tiako lazaina ankehitriny eny ary de manoraka mamy tsirairay de mirary soa mitombo hasina hatrany de tiako isika amin'ny manaraka indray.